fanompo-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Avia, aoka sika iobo ho an'i Jehova, aoka sika hanao fefifaliana ho amin'ny vatolampy famonjenantsika, aoka keo anatrehana amin'ny fiderana isika, aoka hanao fefifaliana ho azy amin'ny firana isika. Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra izy. Zavakatsika ry tompoandriamanitra ray masina tsara indrindra izay any an-danitra. Ny voninahitra sy ny dera dia anao mandrakariva ary asandratra ho anao izany, manerana ny vonin-tany izay andrenesana zao ny japeo zao, dia aoka isan'ny fanatrehanao amin'ny fomba manokana, fanovampiainana mahery vaika avy aminao, fikasiany fanamasina, ka tsy verina foana any aminao ny teny raha tsy nahavita ny asa ny tao anatinay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny kafaliana lehibe no anolorana ny fiarabana feno sy anonana ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy amin'izao sabata masina izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana satria nitantana antsika izy, nivimbina antsika nandritra an'izay enemana lasa izay. Teo ny zavatra maro samihafa izay mety nandalovantsika, nety nandalo aretina agnamitsika, kanefa dia ansitran'Andriamanitra. Nety nisy olana maro samihafa, kanefa dia nivahan'Andriamanitra. Ary dia afaka hidera ankalaza azy tsika amin'ity sabata ity. Isaorantsika be dehibe izany fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony izay mbola nasarona antsika izany, nefa eo ny tsy famendrehantsika tsirairay avy. Ankehitriny koa dia misaotra an'Andriamanitra isika satria manana mpanompony izay hitondra ny teniny amin'ny teny ity, dia ny pasteur Ernest Andriamparatsoa izany. Ary enganie ny fanahy masina no ampiteny azy hitondra zany afatra sarobidy zany, andona ny fotsika zany afatra sarobidy zany no ny asan'ny fanahy masina, ary enganie tsika tsiraray avy anaiky mba hiasan'ny fanahy masina tokoa amin'ity anio ity, andray ireo fanapahan-kevitra rehetra izay tokony ho raisina amin'izao sabata izao. Hiaraka hidera sy ankalaza an'Andriamanitra ary sika, ary manasa antsika hiaraka anaratra feo hira fiderana hanaovana n'ity firana faraka amby telopolo ity masina indrindra. Firana faraka amby telopolo masina indrindra.
Manasantsika handray ny baibolitsika ka hamaky ny voasoratra ao amin'ny Josoa toko 2:20 Josoa toko 2:20 ary tsy nandroka ny Kananita izay nonina tany Gazera izy fa monina eo amin'ny Efraima ny Kananita mandrakandroany ka hampanaovina vanim-poana. Tahinana izany teny izany mba hahasoa antsika. Amen. Miaraka nondrika an'izika isika mivavaka. Andriamanitra mbola misaotra anao izay no ity tombonandro vaovao izay mbola nomenao ity. Misaotra anao ity sabata ity Jesosy, sabata natao tsara anay. Ary misaotra anao ny fiarovana izay nataonao ihany koa tamin'iny enemana iny. Ankehitriny izay Jesosy dia mangataka ny famindram-po, famelan-keloka avy aminao mba ho asarinao aminay tsirairay avy. Ary amin'ity andro an'ity dia raha eno ny teninao izahay dia mangataka amin'ny fananao masina mba hitoetra aty anatinay ary mba ahay handray ny teninao anay izahay, hanovanay anay izany teninao izany. Ankehitriny dia entinay manokana hambavaka ny mpanomponao izay mitondra ny teninao amin'ity andro an'ity, mangataka aminao mba hame anazy ny fananao masina mba ahafahany milaza ny teny avy aminao. Meteza ary ianao hiara-dalana aminay mandritra izany tontolo andro izany. Izany vavaka izany tononona sy angatahana amin'ny anaranao sotray malalo. Amen. Ho fanomanana ny fomampanahintsika handray ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity, izay hoentin'ny mpanompony dia ny pasteur Ernest Andriamparatsoa izany, dia manasanao
anaraka sy haino ity hira anankiray tsara ity. Mandundunao ampunao Jesô dia hiditra amina indro mitsotra ny tanany moa veraisina miantsanao izy homba vali ure lai tianao sy tsy mahafoy no amonjiza isy fetrane ny antsizay ataony Fiza Jesús y Diana Efanumeni safidiana Izitsi manerana Efana funini tenani Isuru asiana Miantsanao izy homba vali urete lai tianao sy tsy mahafoy no amonjiza fiaina maova no antolony asiana Mianjanao lai tsito dia amonjianao tsy ampitsofiza Jesosy sy Diana Ovoaizeny fo mianjanao lai tsito dia amonjianao tsy ampitsofiza Jesosy sy Diana Jesosy sy Diana Fifaliana ny manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo atsika rehetra ry ava-malala ary mahafaly amandrakariva ny mitondra antsika ao anatin'ity voyage ny zanak'Israely sy ny fahatongavany amin'ny tany Kanana ity amin'ny alalan'ny bokon'ny Josoa. Androany dia ny bokon'ny Josoa toko 210 no iarantsika indray ary izany bokon'ny Josoa toko 210 zany angambany hatramin'izay niarantsika teto no anisan'ny misy ny chapitre fohy indrindra satria fohy folo no isan'ny verset ao anatin'izany chapitre 210 izany ary inona ihany koa fa tsy dia tena ho lava be zany ny zavatra izay fampizarantsika nefa misy lesona ara-panahy manandanja ao anatin'ity Josoa toko 210 ity. Raha sitrakitsika mialohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra sy hamakitsika n'io chapitre ray manontolo andia toko 210 io dia mbola hivavaka ihany isika satria tsy anteny ahafahan'ny tompo ka dia angataka ny fitarian-dalana avy amin'ny fanahy isika. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitray anao ny teny fitaovana fotsiny ihany ny tenanay izay manazava sy manambaran'izany koa dia mitalaosy miangavy indrindra mba andefasanao ny fanahy ato am-poko ary ao anatin'ireo olona rehetra izay mandreny hafatra ka hitondra fitahiana ho antsirairay avy izany fitombona ara-panahy tanjaka ho amin'ny finoana ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Josoa toko 210 dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Ny zaratany ny taranak'i Josefa
ary ny faritry ny tany azony taranaka Josefa tamin'ny filokana dia hatrany Jordana tandrifiny Jeriko dia atao amin'ny ranony Jeriko atsinanana ka hatramin'ny efitra izay fiakarana avy any Jeriko mamaky ny tany avoan'ny Betela dia hatrany Betela ka hatrany Lozy ka nandroso hatramin'ny faritany Arkita hatramin'ny Atarota dia nidina ny akandrefana nahazo ny tanin'ny Jefletita ka hatramin'ny faritany Bethorona ambany sy Gazera ka dia niatra tamin'ny ranomasina dia azo Manasesy Efraima taranaka Josefa ny lovany ary ny amin'ny faritany taranaka Efraima araka ny fokony ny faritany atsinanana amin'ny lovany dia hatrany Atarotadara ka hatrany Betiorona ambony ary ny faritany dia nandroso ny akandrefana hatrany avaratry Mikmeta dia ny olaka ny atsinanana hatrany Tanasasilo ka ny oatra eo atsinanany hatrany Janoha dia nidina hatrany Janoha ka hatrany Atarota sy Narata dia nipaka tamin'ny Jeriko ary dia niatra tany Jordana ary hatrany Tapo dia niakandrefana ny faritany hatramin'ny lohasandrika ny Kana ka dia niatra tamin'ny ranomasina izany lovan'ny firenena taranaka Efraima araka ny fokony mba amin'ny tanàna natokana ho an'ny taranaka Efraima teo amin'ny lovan'ny taranaka Manase koa dia ny tanàna rehetra mba amin'ny zanabony ary tsy nandroaka ny Kananita izay nonona tany Gazera izy fa monina amin'ny Efraima ny Kananita mandraka androany ka hampanaovina fanompoana. Zay zany ilay vaky teny izay hitantsika eto indraindray zany hoe inona moa no zavatra tena lehibe ao anatin'izany vaky teny hoe fizarana tany hoe tia ny anjarany efa tonga hoe Josefa mantsy zany zao dia rehefa hoe Josefa ny resana dia Efraima sy Manase moa zany no zanaky Josefa dia tafiditra tsara ao anatin'ny fizaran-tany ihany koa izay rehetrarehetra izay ary misy lesona lehibe zany izay mifandraindray daholo moa zany mikasika ny fizarana ny tany Kanana rehefa tafiditra tao ny zanak'izy hitantsika tamin'ny farany ihany koa hoe mbola betsaka ny tsy maintsy hoitarina zany betsaka ny tsy maintsy mbola hoalaina amin'ireo faritra rehetra izay nokupen'ny Kananita sy ny sisa ireo dia hitantsika eo fa hoe ny Josa 20 zany dia tena ny ivony dia ny fahatokiana ny eo ihany koa zany ho antsika amin'izao fotoana izao dia ilay hoe lay lova ara-panahy zay zany ny tena zava-dehibe ary ny fiazonana mpahasahina mihitsy ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra satria ity fizarana ny tany sy ny lay Kanana ty mihitsy zany dia efa teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izy io ka dia miazona tsara n'izany zany ny zanak'Israely efa nisy zavatra ihany koa izay natao fizarana ny toerana rehetra izay efa instruction avy amin'ny Jehova nomena Mosesy dia napita tamin'ny Josoa dia hitantsika eto fa hoe mahatoky amin'ny teny fikasana rehetra Andriamanitra miverina foana izay zavatra izay dia zay zany lohateny hafatra hoe mandray ny lova amin'ny finoana isika zany dia mila mandray ny lova ara-panahy zao ihany koa tsika rehefa hiditra amin'ilay Kanana ny lanitra tsy ho ela raha mifirimorimo zao toe-javatra zao fa ty olona mikararana ady tsero fahoriana tsy roa amantany izay iainana dia zao hoe efa miatombotra ny fandovantsika n'ilay Kanana ny lanitra ry ava-malalaka dia skiny hoery toloran'ny Kristiny fonao sy mombanao rehetra fa tsy mandainga ny teny fikasana fa andova izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany isika ka dia anjaranao zany manapa-kevitra fa tsy mirediredy fotsiny isika eto na miresaka fotsiny an'izany fa zava-misy ny lanitra ary tsy maintsy andeha ho any amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao zay ilay Kanana vaovao symbole fotsiny zany ny amin'ny diatsika makany an-danitra ilay tena zava-nisy tamin'ny zanak'Israely izay nampitan'Andriamanitra hoe miala avy amin'ny fanandevozan'ny ota isika dia makany amin'ilay mandrakizay dia ohatr'izay mihitsy zany io fiainantsika amin'izao fotoana izao io ka dia samy zany mitafy hery samy matanjaka amin'ny finoana isika mianakavy. Eto zany dia chapitre vaovao indray ty mikasika an'ilay hoe
zao daholo ny fizarantany atraizakatraiza ny anjaraniza ary de hitantsika eto zany ny fokony Efraima sy Manaseo iateo de ary zareo zany na de efa azo zale tany Kanana de hitantsika eto moa zany hoe eo amin'ny toko 4 ka hatramin'ny 7 zany de tonga eo amin'ny fizarana tany ho an'ny Josefa zay zany lay eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 io efa nanome an'izay teny fikasana zay Andriamanitra ho an'ny Abrahama isika teo taonjato lavabe taty amin'ny Genesis toko 12 Genesis toko 12 ny 7 zao izy de miresaka an'izay mihitsy eo menanao io tany io no tena izy io de eto zany ny fanatanteran'Andriamanitra an'izay zavatra zay hoe tanteraka eto le izy ary io zaraina io zany le tany noho izany ny fampiarana ao antsika de hoe tsy mba mandanga zany teny fikasan'Andriamanitra rehefa miteny izy hoe andova ho avy indray ny amin'ny raon'lanitra izatra be dehibe hitranga melohan'ny fiaviana de tanteraka zany zavatra rehetrarehetra zany ry avy malalaka de aza miala mihitsy fa amin'ny fotoanany ary reo zavatra rehetra zay mitranga amin'izao fotoana izao de manaraka tsakany sy andavany araka zay voalazan'ny faminaniana aoka tsy atoritory isika aoka tsy iraviravy tanana isika aoka tsy hokivona hoketraka ny amin'ny toe-javatra misy ankehitriny fa tsy maintsy mandalo ireny zavatra rehetrarehetra ireny anambarana fa misy lova sarobidy zay foman'ny tompo ho anao ary izay lay hoe any amin'ny génération any aoriana dia isika zao no andovany zany tany Kanana izany ary efa nomen'Andriamanitra io teny fikasana io efa nomeny ny tombo kase mivaingana mihitsy hoe eto ny anatanterahako zany teny fikasana izany ary efa azo antoka ny teny fikasana rehetra sy ny lova zay fenoman'ny tompo ny anjarantsika de araka le lohateny teo hoe mandray ny lovanao ampinoana zay zany ny tena zava-dehibe hoe tena mahatoka amin'ny teny fikasanany amin'ny lova tsara indrindra io ny tompo zay ny teboka voalohany tsy miala amin'ny zavatra zay efa napetrany sy natory ny zanak'Israely tamin'izany de mbola ohatra zany koa amin'izao fotoana iainantsika zao hoe tsy miala ny teny fikasan'Andriamanitra zay voalaza ao anatin'ny soratra masina isika mety tsy manam-pinoana isika mety tsy manam-paharetana isika ny mety hoe morakivy eny an-dalana satria to ela loatra aiza ihany lay lova aiza ihany ny fizarana tany aiza ny anjarako amin'ilay Jerosalema vaovao tadidio ry havana fa eo mpiandrasana isika ary efa kely sisa fa miandry an'izany ary toventesina foana le kely sisa roviana ihany Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataony sasany ho fahaelany fa maro-po aminareo izy famindram-po matoa ianao mbola tsy maty ianao mbola tsy ritra hatramin'izao de noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-poniny hoe mbola ahafahanao mibebaka ahafahanao manolo tena ahafahanao mitory ny filazantsara ny fianakaviana sy ny ankonana ahafahanao mbola mandrehany zany afatra zany de noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony ka de araroty ny andro rehetra zay mbola ahafahanao mibebaka zany sy manaiky ny tompo mba ahafahanao mandova n'ilay fiainana mandrakizay ny teboka faharoa de ny hoe mila mihitsy ity fanomezan'Andriamanitra ny teny fikasana ty zany de tena mila ny fahatokiana sy ny fahasahiana zay zany le hoe mila obéissance totale ary obéissance misy fahasahiana zany ao anatin'le izy fa tsy hoe miandro fotsiny amin'izao eo satria rehefa hitantsika eto zany de efa voasorotsorotra tsara zany ny anjarany tsirairay avy eo amin'io tany Kanana io hoe etsy atsimo avaratra andrefana hito hatreto ny faritany zao aty amin'ny moron-dranonry efa tena mahazava tsara tena bien détaillé mihitsy ny zavatra rehetrarehetra fa izao mba azahoanao azy de tena mila mihitsy isika tena hoe rehefa nomena le fizarana tonga de hoe anay ty tena tonga de tena hoe prendre possession mihitsy zany ianao anatin'le izy fa tsy mbola miraviravy tanana ary ny ao amin'ny soratra masina mahafinaritra rehefa mandray teny fikasana hoe omena anareo ny tany tonga de mandray an'izany amin'ny fahasahiana efa anao ny fiainana mandrakizay zay minisy atao batisa no hovonjena amin'ny fahasahiana ny irotsahana amin'ny rano batisa ry havana zay maritra hatramin'ny farany no hovonjena tena amin'ny fahasahiana mihitsy no ahafahanao miaritra sy maritra amin'ny fanenjehana na ianao rery aza ny kristianina na ireo rery manaraka ny didin'Andriamanitra amin'ny fahasahiana no andraisanao an'izany zavatra zany ary amin'ny finoana
efa mena mazava tsara mihitsy zany na mifanefena toetra hoe sambatra zay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra tena raisinao mihitsy iainanao mihitsy le hoe mila madio am-po azy zany sambatra mipampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra raiso mihitsy le izy amin'ny alalan'ny fampiarana hoe za zany tena zanak'Andriamanitra. Indro ny faharetan'ny olona masina dia mitandrina dinamatra ny finoanan'i Jesosy raiso mihitsy iaino le hoe zay mihitsy azay fa tsika zany toriana le izy tsy iainantsika. Raha mitady fitahiana rabola sy fitahiana amin'ny aranofo ianao efa miteny izy fa aoka atolotra reo ny fahafolokanana sy ny fanatra mba hasikanina ka izaho toetra amin'izany fa androtsaka fitahiana manana voako midanadana raiso mihitsy le teny ho anao. Fa tsika zany mandray an'le teny fa tsy tena miaina an'le izy dia zay le hoe tsy misy fahatokena tanteraka tsy manana fahasahiana akory azy ianao mandray an'le teny fikasana manao fanandramana ny amin'ilay teny fikasana izay omen'Andriamanitra. Rehefa miteny izy manao hoe mifampivavampa ho sitrana reo fa mifafiasa ny vavaka marina dia mahery indrindra tsika tsy mivavaka fa to dia mitady olona mitady zavatra hafa ary tsy misy maharatsiny hoe mitady dokotera avy hatrany mitady fa efa nandohalika ve ianao manoloana an'le aretina aloha. Raiso mihitsy iaino le izy fa tsy zavatra vakina fotsiny na mitoetranao aza mila izy hoe miala amin'ny ota ianareo misara amin'ny ota io ianareo raisina dia iainana ry ava malala fa tsy enona fotsiny dia mandalo le izy tsisy mahakristiana anao rehefa tsy manan-kery ao aminao zany ny teny fikasana sy ny tenin'Andriamanitra lasa fiainanao tsisy dika ny vavahana na mandeha any isan-kerinandro azy ianao fa raisina ary iainana zany rehetrarehetra izany zay le izy zay. Ary eto dia raha atao zany fampitahana amin'ny lafiny ara-panahy amintsika zao dia hoe hitantsika eto zany Efraima zany zao tena nandray ny toerana mahavokatra tsara fertile zany ary tena hoe nanao an'izany arak'izay azo atao izy tena hoe ny exploiteny mihitsy le izy. Ary amin'izao ihany koa zany ny kristianina dia misy tombotsoa ara-panahy be dehibe lasa be dehibe ny zavatra hinao any amin'ny Facebook be dehibe ny zavatra hitanao amin'ny Instagram amin'ireo réseaux sociaux rehetra ary be dehibe misy radio ohatran'ny tony zay andrenesanao tombotsoa be dehibe raha ny olona tany aloha be tany angamba nisy ohatran'izao dia tena ambony be ny ara-panahy. Atsika indray amin'izao arakaraka ny esin'ireo fampelezana televizion sy ny sisa vao maika tsisy miraharaha ny olona ny zavatra mahafinaritra ny olona dia zavatra izay ratsy raha vaovao ratsy fahafatesana betsiro amatany raha vao ohatra ka misy loza mitranga raha vao misy fanalamba-araka olona reny tena mahafinaritra ony be partage be tsy misy ohatr' zany lasa tsy tia zavatra tsara tsony ny olona zany dia midika fa tsika zao tena manana ny arena rehetra eo ampelantanana ahafahana mitrandraka ny ara-panahy manana ny fanomanana ny lovantsika isika ankehitriny fa mifanomanana ny fiainana mandrak'izay ihany koa fa tsika zany tsy mandeha araka ny tokony ho izy feno fisalasalana be ary tsy tena misy autorité hoe tena andray an'izany zavatra izany ka dia anjaranao zany hoe inona eo amin'ny fiainanao moa zany no efa nomenanao ny fandresena efa nomenanao ny torohevitra ny fahazavana rehetra nefa ianao tsy mandray an'izany amin'ny mpinoana ary tsy tena nyraisinao tena hoe ho possession anao le izy dia mila mametra-panontaniana zany fa be marimaritra iraisana loatra. Ny teboka farany dia hoe ny ataontsika hoe ny obéissance zany ny fankatoavana tapatapany ny fankatoavana tapatapany zany na hoe fankatoavana amin'ny apany dia mitondra antsika foana any amin'ny problème zay zavatra izay. Ary eo amin'ny 10-10 dia jerentsika ilay 10-10 io ngamba novakiko io hoe ary tsy nandroaka ny Kananita izay nonona tany Gazera izy fa monina ao amin'ny Efraima ny Kananita mandraka androany ka hampanaovana fanimpona. Kananita zany efa natao ho resena efa natao ho roahana dia mbola tazomina be dehibe miazona Kananita efa nialanao le izy efa nialanao ireo toetra ratsy efa nialanao ireo fomba ratsy dia mbola tazomina miara-monina aminao ihany tsy haiko mihitsy mahatonga ny Efraima mbola hoe tazomina ato ihany efa resy efa nydroana
roana reo rehetrarehetra reo fa tsy noroany tanteraka le izy fa mbola misy olona ihany mipetrapetraka dia reny indray zany nitarika problema ary miseho foana teo amin'ny tantarany zanak'Israely zany. Noho izany rehefa mankatoan'Andriamanitra zany dia tsy misy amin'ny ampahana marimaritra iraisana fa rehefa roana ny Kananita satria any zanak'Israely possession zanak'Israely dia tsy tokony misy mihitsy zany Kananita mbola mipetrapetraka, tsy tokony misy ota mbola miafinafina kobokobonina any ambadimbadika rehetrarehetra any ry ava-malala fa reny dia hanimba zavatra ary hitondra any amin'ny problema foana reny rehetrarehetra irany. Indraindray tsika dia mamindra fo amin'ny fahotana kely isan-karazany amin'ireo karazana fahazarany ratsy madinidika, ireo péché mignon rehetrarehetra, ireo karazana zavatra tsy mahasoa ara-panahy mampiakatra anao ara-panahy na ao amin'ny fiangonana zany na amin'ny fiainanao manokana na ao amin'ny tokantranonao na fiteny tsotra fotsiny aza ka manimba mbola Kananita mipetraka ao aminao ve zany ry ava-malala esory fa tsy mahasoa zany rehetrarehetra izany. Mino sy manantena fa nandray afatra manokana avy amin'Andriamanitra ianao ary manomboka izao dia handray ampinoana amin'ny hery rehetra ny possession zay efa nomen'Andriamanitra. Hitanao ny Tompo ary atanteraka ny teny fikasana fa ndova fiainana mandrakizay ianao ndray andro dia mahireza fa efa akaiky izy ity ny Tompo any hitanao manokana. Amen. Mivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitray, misaotra noho ny tsoso atoko fahinana ambin'ny folo. Ampio izay mba hanaiky ny teny fikasana sy ny fandaminana ary ny tena angatahako dia mba handray amin'ny pahasahiana sy amin'ny finoana ny lova sarobidy sy ny teny fikasana izay efa nomenao. Ampio mba handroaka an'ireo karazana Kananita mbola ao anatin'ny fonay ao an-tsainay amin'ny fihetsika sy ny fiteninay rehetra ao ka ilozanay lavitra roanay mihitsy Jesosy ireny karazana Kananita mpahotana ireny ka dia tsy ho amin'ny ampahany manokatoavanay ianao fa tena amin'ny fahafenona ary amin'ny pahasahiana. Mitahiny mpiaino rehetra, mitahiny radio, mitahiny teknisianina sy ny mpandrindra ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Opify Radio dia ny hanandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompiavavahana amin'ity androandroany ity fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Opify Radio dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narainao teo fanompompivavahana eto amin'ny Opify Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompompivavahana. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.